Salama daholo androany isika de ndao raha hiresaka ny mahakasika ny fanoan-kevitry ny Lazara Zafierson raha toaka naneho hevitra izy tao amin'ny pejiny tao ny mahakasika amin'ny zavatra izay mahazo any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravy nandreny hevitra rehetra eny anavaontsika video manarakeo. Azadino ihany koa ny milike ny videontsika ary azadino toraka izany hatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefana misy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avitrany tonga de vavana ndao ary raha miresaka ny Lazara Zafierson isika dia tonga ao antsaintsika dia ilay malagasy izay isany mahitsy fomba fijery sy mahitsy firesaka ary ihany koa mahay mandalina sy mamakafaka ny raharaham-pirenena izay nisy ary izay misy amin'izao fotoana izao. Azo lazaina fa olony fo izy ary ihany koa olona izay tena tia firenena raha ireny fomba fijeriny sy ny firesany ireny nandritra ny fivanihanany tamin'ireny hainao manjery isan-karazany ireny. Nahitsy moa ny teniny tamin'izany raha toaka te hampandroso any Madagasikara. Io zany ho izy tamin'izay fotoana izay tsy miankina amin'olona iray io ary tsy miankina amin'izay ho filoha eo ny fampandrosona any Madagasikara fa miankina amin'ny tsirairay sy ny rafitra misy amin'izao fotoana izao. Nanoloana izay moa dia maro ireo olom-pirenena izay resy lahatra fa hanohana ny Lazara Zafierson amin'ny firitsahan-kofidiany ho filoham-pirenena tamin'ny fifidianana farany teo fa indrisy anefa noho ny tsy fananana izay henti-manana mba hafahana hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena izay dia tsy afa manoatra i Lazara Zafierson ka dia tsy afaka nilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena izay. Na de efa niezaka aza ireo malagasy izay mila ravinahitra manerana an'izao tontolo izao nanao tsy paipaika mba hanampiana any Lazara Zafierson dia tsy ampy izay mba ahafahany Lazara Zafierson hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena izay satria maro ireo malagasy izay mahita sy mahatsikaritra fa raha ny olona tahak'i Lazara Zafierson daholy no mitondra firenena dia ho lasa lavitra i Madagasikara ary ho tena handroso i Madagasikara amin'izay fotoana izay. Ka izay antony izay no nahatonga ny rehetra nanohana any Lazara Zafierson tamin'izany ho firotsahany ho fidiana ho filoham-pirenena izany. Na dia tsy afaka nilatsaka aza izy dia tsy mahasaka anazy izany haneho hevitra amin'ny fitiavan-tanindrazana. Nilaza moa izy tao amin'ny pejiny toy izao ny fanambarany mivarotra aphrodisiaque daholy ny rehetra mampitombo manalava maharitra sy ny sisa dia gaga ve isika raha fenimpanolana ary be ireo voaolana. Ankoatr'izay dia manao ny ataony koa ny mpitondra fivavahana maro ka manolana ny finoana amin'ny endriny maro hatramin'ny zazan-kibo lazaina fa azo avadika ny fitaovam-pananahany dia mino ny malagasy fa mitombona izany. Voaolana ny nofo, voaolana ny saina, voaolana ny lalam-panorenana ary voaolana ihany koa ny fanahy. Tena mampalahelo izany rehetra izany ho izy hatrany. Eto ampanjonoana aho no sady mandinika ireo vahaolana entiny RCR ao amin'ny fanovany rafitra. Tena tsy misy afa-tsy ny fanabeazana fa miomana isika hiatrika ny fanovana. Izay ny fanambarana izay nataony Lazara Zafierson amin'ny maha olom-pirenena azy ary amin'ny maha olona tena tia tanindrazana azy. Ka hoy ireo izay rehetra nahita an'izany fanambarana izany milaza hoe maromaroa tahaka ny Lazara Zafierson fa tena hita fa olona nianatra sy nandalina ary ihany koa tena mandinika i Lazara Zafierson ary hita taratratrany fa tena olona manana fisainana izay tia mijery lavitra sy mitsinjony ho avy raha i Lazara Zafierson. Ka hoy izay avy tia moatahoata gasy hoe tokony mba ho jerena akaiky ihany ireo izay fivarotana anireny aphrodisiaque ireny sao dia mantsy mba ireny ny fototra an'izao fanolanana lavareny izay hita fa nahazo vahana tato ato izao. Izay arany hoela tomboko lasy tomboko vavy manasitsika rehetra anao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravy nandreny hevitra rehetra anaovantsika video manarakeo. Manasitsika ihany koa ilike ny videontsika ary manasitsika tanandro hatrany abone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tonga tao atagasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka de mirary soa. Mitiavako no tsy mio, omeka me mito
lavitra fa mahery fitiavagna atolotro anao tany esa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao Kasamianatsy zaho tsy agny fa mahery fitiavako anao ka za tao adala zaho tsy agny fa no iolaniko Zambavus but I was fully layo Laza tena tiane Falnina minha faranye Isquano tena tia Sa kwambalo Isquano tena tia Hango you malaniko Zambalo Aza miagnatsy